malala ao amin'ny tompo ho ampitombonao aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mpanjaka faharoa toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo no mofinaina voalahatra ho antsika anio, izay manasongadina amintsika ny adivaritra nataony Elisa. Ny adivaritra nataony Elisa tamin'ny Eli mpaminany rehefa isara toerana izy mirahalahy mianaka, no hitantsika eto amin'ity mofinaina ity. Eli ilay mpaminany zoky olona kokoa, ary Elisa ilay mpaminany handimbiasy. Teo anatrehany fandimbiasam-pahefana izay nisy teo amin'izy mirahalahy mianaka, dia tsy mitsahatra nanao adivaritra tamin'ny Elia i Elisa. Rehefa avakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ity mofinaina ity, dia tsy latsaky ny inenina i Elisa no ny adivaritra mba hiaraka amin'ny Eli foana, tsy hisaraka amin'ny Eli mihitsy. Ary eto amin'ity mofinaina ity aza, rehefa amby amin'ny fotoana izay tsy maintsy hisarahana izy ireo, dia mola ny adivaritra ihany Elisa ny amin'ny hananany anjarany roa ny amin'ny fanahany Eli, izany hoe mba hanana fanahy avo roa eny ny amin'izay hananany Eli mpaminany izy. Eny, rehefa tena lasa mihitsy aza Eli, dia mbola navita ny adivaritra tamin'Andriamanitra ihany i Elisa ka niteny hoe ry Andriamanitra ikako te ilaza zany. Ry havako malala ao amin'ny tompo fa ny adivaritry Elisa dia mba hahairay ihany ny Andriamanitra izay niantso sy nifidy azy ireo, ny Andriamanitra izay maniraka azy ireo, mba ho fanahiray ihany no ny asa tao amin'ny Elisa, tao amin'ny Elia sy amin'ny Elisa izay andily azy raha teo ihany koa. Arak'izany ry havako malala, natoinona fifandimbiasam-pahefana, natoinona endriky ny ataontsika hoe fanomezam-pahefana, dia tokony hahatsiaro isika fa Andriamanitra ray ihany no miasa ao amin'ny fiangonana, fanahy ray ihany no ao anatin'ny fiangonana. Lesona lehibe ho an'ny fiangonana ankehitriny mianatra tamin'ity adivaritry Eli ity, adivaritry Elisa ity, mba hahatonga antsika anana mandrakariva ny fanahiny mpaminany teo alohantsika. Hiezaka arak'izay azo atao isika hiazona izany, ka ny fanahy izay niasa tao amin'ny Eli ihany no hiasa ao amin'ny Elisa ihany koa. Ry fiangonan'Andriamanitra mivadibadika ny tantara ny fiangonana, mety mandalo vanim-potoana mazava ny fiangonana, mety mandalo vanim-potoana ny aizina ny fiangonana, mety mandalo fizahan-toetra ny fiangonana, kanefa natoinona zavatra miseho, dia ho azon'ny fiangonana hatrany ny finoany an'Andriamanitra tokana, Andriamanitra telo izay ray, Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanasiny ary ny fanahy masina. Lay Andriamanitra izay efa nahary tamin'ny voalohany naniraka ny mpaminany,
lay Andriamanitra zay nifidy ny apôstôly sy ny fiangonana voalohany, lay Andriamanitra efa namakivaky ny vanim-potoana no mbola Andriamanitra ny fiangonana koa mandraka ankehitriny. Tsy miova Andriamanitra ny fiangonana na eo aza ny toe-javatra samihafa izay sedrainy izay andalovan'ny fiangonana. Tsy miova Andriamanitra ny fiangonana na dia toa mandalo vanim-potoana sarotra ary. Andriamanitra iray ihany no Andriamanitra ny fiangonana, ary zany no ady varotra azo mino atao, azontsika fiangonana atao eo anatrehan'Andriamanitra. Mahare zany ry havako malala, hiazona mandrakariva izay efa niantso sy nifidy antsika ho tena iray ao amin'ny tompo, fa iray ny fiangonana, iray ny finoana, iray Andriamanitra, iray sady ambonin'izy rehetra. Dia hon'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra nampianarinao hiazona ny finoany Elisa, hiady varotra eo anatrehanao ny hahairay ny Andriamanitra ny fiangonana, mba ho fanahy iray ihany no miasa ao anatin'ny fiangonanao. Misaotra anao zay Tompo, fa ambaraka ankehitriny dia mbola mahatsiaro fa na eo aza ny vokatry ny fahotana zanak'olombelona ka mampizarazara ny fiangonana, dia ianao kosa ilay tsy miova ho matsy an'io ary mandrakizay. Ifonanay aminao ny fizarazarana sy ny fitsitokotokona etsy sy aroa zay teraka ao anatin'ny fiangonanao. Ifonanay aminao zay rehetra hevitra mampalavitra anay aminao Andriamanitra. Fa amin'ny tean'ity kosa Tompo hivavaka izay ho amin'ny firaisan'ny finoana, ho amin'ny firaisan'ny fiangonana, mba ho saina iray sy vava iray ny rahan'ny fiangonana mankalaza anao Andriamanitra. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen.